أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلدنت نما ناتن أرابا وانسكريتا panarakat stapakan faitalaftin TVM amni zo maraina ni izuma izo rala sana bave natin fin Islam fiderana sifsorana wani Allah subhanahu wa ta'ala arsudan fel swande palimana wamni pamnansika Muhammad sallallahu alaihi wasallam siro fena kavien arzene narakan surdalani maanda patungavan andro fitsaran amni tiandro insha Allah dia iresaka faezamiena anakrai satria maromtsika ninandefa SMS mantany sy miantso inona moa no fomba fanao manoloana ny tokatrano anankiray nahazo an'izany zanaka izany na ny olona anankiray na fianakaviana anankiray eo anatrany finoana Islam rehefa nahazo zanaka izy dia inona no fombafomba izay atao kavaliny amin'ity androany ity dia horaisintsika ao anatin'ny hadisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam zay niteny izy manao hoe kullu ghulamun rahinatun bi'aqiqatihi tusbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaku ra'sahu. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia niteny manao hoe ny zaza rehetra teraka dia voafatotra amin'ny aqiqany ary zany aqiqa zany dia tanterana amin'ny andro fahafitony ary ihany koa amin'io andro no hanomezana anarana azy ary amin'io andro ihany koa no anasorana na ihany koa anapahana ny volony izany zaza izany. Zay no hadisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Fa amin'ny alalan'io hadisy io no entintsika mamaly ireo fanontaniana maro izay mipetraka tety amintsika. Fanontaniana voalohany, inona no atao hoe aqiqa? Ary fanontaniana faharoa, ovina no anatanterana an'izany aqiqa zany? Ary manaraka, raha ohatra ka lahy dia ahoana ny fanaovana azy ary raha ohatra ka vavy? Ary ny fanontaniana manaraka dia hoe inona no fahendrena fonosiny zany aqiqa izany ary ahoana ny fombafomba fanatanterana azy? Zany rehetra zany raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam dia izantsika hovaliana amin'ity androany ity. Ka ny aqiqa ilay zavatra atao sorona, zany hoe ilay sorona atao amin'ny anaran'ilay zaza teraka, zay no antsoina hoe aqiqa. Satria ny zaza anankiray eo anatreny finoana Islam rehefa teraka ny tokatrano anankiray dia manao sorona amin'ny alalany izany amin'ny anarany izany zaza izany, zay no anaovana sorona mba fiarovana an'izany zaza zany manoloana an'ireo fandrebirebeny ny shaitany amin'ny ty fiainana eto ambony tany izany. Ka ny aqiqa dia tsaratsara manao azy fa kosa tsy obligatoire ny fanaovana azy, so dia misy amintsika makazy io obligatoire, tsy obligatoire fa izy kosa sunnatun muakkada, zany fomba mampanao zay hita fa nataony mpaminany sallallahu alaihi wasallam tamin'ireo zafiny Al-Hasan sy Al-Husain. Ary ny aqiqa dia tanteraina amin'ny andro fahafito naterahany izany zaza izany. Raha ohatra ka manankatao ny tokatrano anankiray na manankatao ny ray aman-dreny io zaza io dia amin'ny andro fahafito ny naterahany zany zaza zany no anaovana na anatanterana ilay aqiqa. Raha tsy tratranao moa noho ny hoe tsy fahampiana eo am-pelatananao dia afaka ataonao izy amin'ny andro fa-720. Ary mbola tsy tratranao ihany amin'ny andro fa-720 dia ataonao indray izy amin'ny andro fa-120. Ary raha tena tsy tratranao mandritra zany andro anankitelo zay voatanisa zany dia amin'ny fotoana rehetra hanatanteranao na anananao possibilité eo am-pelatananao afaka manatanteraka an'izany aqiqa izany avokoa amin'ny fotoana rehetra zay mety amin'izay. Ary ny fahendrena fonosiny zany aqiqa zany tadio raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam fa misy teboka anankitelo fahendrena fonosiny zany aqiqa zany. Voalohany amin'izany dia voalohany dia fisoranao ani Allah, fankasitranao ny tompo Allah tamin'ny fanomezananao an'izany taranaka izany, tamin'ny fanomezananao an'izany zaza izany, satria ne maro ireo olona zay mangetaeta azo an'izany zaza zany saingy tsy mbola nahazo an'izany. Fa ianao nomeny Allah subhanahu wa ta'ala an'izany dia mendrim-piderana izy, mendrika hisorana izy ary mendrika ankasitrana izy ka amin'ny alalan'ny aqiqa
no entinao manatanteraka an'izany fisaorana sy fankasitrana ny tompo amin'ny masomanatany. Zay ny teboka voalohany fahendrena finosiny. Ary ny faharoa ihany koa dia tadidio fa io ankika io dia fanalana na ihany koa famahana ilay fatotra nataony shaitoany amin'ny zaza anankiray. Satria tadidio tsara fa ny zaza dia tiany shaitoany, satria zaza voateraka tsy mbola misy fahotana ka tiany izany zaza izany mba ataony na ihany koa ho rebirebeny ho tafiditra ao anatin'izany fahotana maro samihafa izany. Ka amin'ny alalan'ny ankika fanaovana sorona io no anisany manala na mamaha ilay fatotra ny fatoran'ny shaitoany amin'ny zaza voateraka izany ka lasa mendrika ny zaza anankiray. Ary ny teboka fahatelo no ny ankika dia albaraka, feno fahasoavana fiainan'izany zaza izany. Tsy dia hitanao loatra izy ho sarotra ny fiainany satria ireo zavatra zay mamatopatotra azy efa voavaha avokoa, ary efa voafaha ny famatorana zay nataony shaitoany ka isokatra ho azy ny fahasoavany zao tontolo zao, ny fahasoavany masoantala. Ho hitanao izy zaza endry, ho hitanao izy zaza mavitrika, ho hitanao izy zaza manao zavatra tsara ary manaja ny ray aman-dreny, ary ihany koa fakantaka amina manodidina na ihany koa fiarahamonina anankiray. Zay no fahasoavana anankitelo na ny fahendrena anankitelo finosiny zany ankika izany. Ary manaraka an'izany, raha ohatra ka lehilahy izy dia mamono na manao sorona ondry anankiroa ny ray aman-dreny, ary raha ohatra ka vavy ilay zaza dia ondry anankiray ihany no takina amin'izany. Satria ino voalaza ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy manao hoe ny zazalahy ozy izy dia ondry anankiroa no atao sorona amin'ny ankikany, fa ny zazavavy kosa dia ondry anankiray dia efa ampy an'izay. Raha sendra tsy manan-katao anao amin'le ondry anankiroa any zazalahy dia afaka ataonao ondry anankiray ihany izy amin'izay fotoana zay, tahaka ny nataony mpaminany sallallahu alaihi wasallam tamin'ny zafiny Al-Hasan wal Hussein, dia nataony ondry anankiray izy roa zany dia vitany ankikan'ireo zafikely ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Amaranantsika azy dia ny teny hoe ahoana ny fomba fanao ary inona ny tokony atao amin'io andro fahafito na faharaiky amby roapolo na fahaefatra amby roapolo na amin'ny andro zay mety mampisy possibilité antsika amin'izany ankika zany, dia inona ary no zavatra atao mandritra an'izany andro izany. Zay no entintsika mamarana azy. Dia tadidio raha lasa nabavy anatin'ny fonina Islam fa rehefa tonga io andro anatanterahana io ankika io dia mifo maraina dia voalohany manapaka an'izany ondry zany, ary eo ampanapana ny ondry zany dia manao bismillah ary miteny anao ity ankika ny ranona dia tononinao anaran'izany zaza izany. Zay no etapo na dingana voalohany ataonao. Aorinan'izay dia mandeha anao manala i volon'ilay zaza, ary rehefa niala ilay volon'ilay zaza dia eo no misy fomba amampanao anankiray. Raisina ilay volon'ilay zaza ary lanjaina amin'ny mizana na ny balance fandanjana ny volafotsy, ary zay lanja ny volon'izay zaza zay no avoaka soadaka indray ny vidin'izany amin'ny volafotsy. Ohatra amin'izany 2 grama na 3 grama ny lanjan'izany volo zany, dia mijery ianao ohatrinona ny vidiny 2 grama na 3 grama amina volafotsy, dia iny vidiny iny andeha avoakanao ho fanampina ny olona mpiray tanànanao na avoakana soataka izy amin'izay fotoana izay. Ary amin'io andro fahafito zay anatenterahana ankika ihany koa no ampafantarina ampaibe maso ny anaran' zany zaza izany, zany hoe amin'ny fomba ofisialy hoe zany no anaran'ity zaza ty raha ohatra ka amin'ny andro anatenterahana ankika. Ary tadidio ihany koa fa raha ohatra ka lahy izy io dia tsaratsara amin'ny andro anaovana ankika anazy no amorana azy na anapana an'izany zaza zany, satria io ihany koa ny andro mitondra baraka ka andro mipahadiovana ihany koa, satria ny famorana dia fahadiovana eo amin'ny olona anankiray, ka tsara ampiarahana amin'ireo andro rehetrarehetra reo no anaovana an'izany. Raha ohatra ka tsy mety moa fa
andro mafana na mety misy zavatra manahirana dia afaka atao amin'ny andro hafa ny famorana fa ny tsaratsara kosa dia atao amin'ny andro zay anaovana an'izany ankika izany. Fanamarina raha lasana bavana anatin'ny fonina Islam, ny fepetra takina amin'ny ankika dia mitovy amin'ny fepetra takina amin'ny fanaovana sorona amin'ny androny Eid al-Adha. Zany hoe ny biby fiompy zay ataontsika sorona amin'io andro dia tsy mila misy kilema ny masony, ny tandrony, ny tongony, ny rambony, ny rehetrarehetra mahakasika an'izany dia mila salama tsara, tsy mila tapaka ny rambony, tsy mila gila na ihany koa izany biby fiompy izany, tsy mila tapaka ny tongony fa biby salama tsara, tsy misy kilema no atolotra ho an'ny Allah subhanahu wa ta'ala ho fanaovana sorona amin'ny anaran'ilay zaza izany. Ary farany rahala sanabavy anatin'ny fonina Islam dia tadidio tsy ny zaza ihany no anaovana ankika fa raha ohatra ka efa lehibe anao na voaniditra ao anatin'ny fonina Islam anao dia afaka manao an'izany ankika zany raha mbola tsy vita ny ankikanao tany amin'ny fahakelinao. Satria nahoana? Satria ny ankika dia endrika teo fiarovana manoloana ny fandrebirebena ny devoly, fanokafana fiainan'ny zanak'olombelona anankiray, ka amin'ny alalany fanaovana an'izany ankika zany mampisokatra ny fahasoavan'ny Allah ary mampisokatra ny fiainanao amin'ity fiainana eto ambony tany. Ka na dia efa lehibe aza anao dia mbola afaka manao an'izany raha mbola tsy vitanao tany amin'ny fahakelinao. Fa ny mampiavaka azy fotsiny dia ny olo-dehibe anapahana kely fotsiny ny volony fa tsy hoe atao sola sanatria ny olo-dehibe amin'izay fotoan'izay, ary mamoaka 2 gramma na 3 gramma ny volafotsy atao soadaka amin'izay fotoan'izay ho an'ny olo-dehibe. Zay no mahakasikasika ny ankika amin'ny ankapobeny ka isorako anao ninaraka an'izany atranam-piandohana ka hatao amin'izao fiafarany fandaharantsika zao ny tenako dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny zoma herinan'io toy izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.